Ny fahombiazan'ny ady ara-panahy aorian'ny tombavaka zay ataonao dia tsy maintsy ataonao mifanaraka amin'izay ny fihetsikao, ny fisainanao, ny fiteninao ataonao mifanaraka amin'ny tombavaka zay nataonao. Ny tombavaka mantsy dia eo amin'ny vava. Ny vava dia karazana salon anankiray izay ampandrosoanao olona vahiny. Atoerana lalovany fotsiny io satria vahiny izy. Eo amin'io salon izy no omenao sakafo, jus, fa tsy eo izy akory no matory. Izany dia tahakan'ilay hoe toerana fisaintsainana ny baiboly, toerana fisaintsainana ny ten'Andriamanitra. Fa raha atory kosa ilay olona dia tsy maintsy omenao efitrano izy, ary ny fo no efitrano ampidiranao ilay tenin'Andriamanitra, satria tsy ataonao vahiny ny tenin'Andriamanitra fa tompotrano. Ny fahombiazan'ny vavaka ataontsika zany dia tolombavaka ny finoana izay miainga amin'ny baiboly ary miasa amin'ny fitiavana. Zay le hoe vavaky ny finoana atao amin'ny fitiavana. Dia ireto misy toetra vitsivitsy izay takina amintsika mba hampahomby izany vavaky ny finoana atao amin'ny fitiavana izany, na ny hoe vavaka apostolika. Ny fampiasanao ireo fitaovam-piadiana izay voalaza ao amin'ny Efesiana toko fahaenina andiny faharoa ambin'ny folo, ny Hebreo toko voalohany andiny fahaefatra ambin'ny folo, ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Maro ireo endrika fitaovam-piadiana izay tsy maintsy ampiasainao. Noho izany dia aoka ho toy ny ratsambatana amin'ny tenanao ny tenin'Andriamanitra. Obolana 4:22, Colossianina 3:16, Hebreo 14:12. Dia aoka ianao isaina ny tsara foana, fisainana pozitif, satria tsy fantatry ny devolo manko izay eritreretinao fa izay teneninao ny samboriny, ary ny zavatra teneninao dia miainga any anatin'ny fonao sy ny fisainanao any. Jakoba toko voalohany andiny faha 9 dia milaza hoe aoka ho malay miteny. Omeo toerana lehibe ihany koa ny azo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Romanina toko fahavalo andiny faha 12. Ka aoka tsy amin'ny andro Pasika ihany vao Pasika no aminao fa ho Pasika foana ny andronao isan'andro. Ohatr'izany ihany koa ny osotry ny fanahy masina, aoka tsy amin'ny andro Pentecote ihany vao matsapa ny fanahy masina ianao fa amin'ny fiainanao andavanandro mihitsy. Ny fatrakaranao ny toeram-boninahitra misy anao an-danitra ao dia mila tsapanao na dia mbola eto an-tany aza ianao, satria ianao io no anatanteraka ilay fifahazam-panafarany na le rivay ao amin'ny Isaia toko faha 80, Isaia toko faha 120 andiny fahaenina, Isaia toko faha 7 andiny fahaenina sy ny sisa, izay milaza ny amin'ny transformation sy ny fanovana hatrany apotony sy ny vahaolana azo antoka, satria ho avy ny mosary ara-panahy sy ara-nofo mihitsy, ka isika eto Madagasikara ho vahaolana ho an'izao tontolo izao. Aza adino ihany koa ny ran'i Jesosy Kristy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany, Hebreo toko faha 9 andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo ary ny faharoa amby roapolo. Ary ny zavatra ngeza be izay tokony ho voalohany indrindra dia ny fankatiavantsika kristianina rehetra eo an-tanàna, satria isika ireo no miara-miasa amin'ny fitiavana. Izany na tonga antsika nizara an'ity kapila mangirana ity izay tsy tazominao anao irery fa omenao ny kristianina, na dia tsy ray fiangonana aminao aza eo amin'io tanàna na fokotany misy anao io. Jaolina toko faha 3 ambin'ny folo andiny faha 7 amby 30, fa didy nomeny Jesosy antsika
ny fankatiavantsika kristianina rehetra isan-tanàna, ka izany no alalan'ny olona fampianatra Kristy isika. Feno fiderana aza ny fiainanao andavanandro. Isika mpanao vavaka, intercesseur ao zomazatra na mpanao délivrance dia tsy de tia loatra, fa anisan'ny fitaovam-piadiana mahomby ny fiderana sy ny fiankofana na ny fitsahoana an'Andriamanitra. Tafio avokoa ireo fitaovam-piadiana ho isika teny aloha ary dia akojakojao ireo fitaovam-piadiana anankifito. Voalaza amin'ny Efesaina 4:7-7-20 hatrany tapodokatra ny paladi dia misy ireo fitaovam-piadiana ao, ka miara-miasa amin'ireo zava-panahy lanitra. Mino fa izy fotoana iaonantsika hitany an'izany mazava. Toy izany koa ny fampiasana ireo anjelin'Andriamanitra. Hebreo 2:7-20, Mpanjaka faharoa 7:7-5 marina fa ampiasaina izy ireo fa tsy ivavahana na andoaliana. Ny tolombavaka takina amintsika zany dia tolombavaka tsy mitady sitraka na ranondranony amin'ny fitondram-panjakana. Isaia 5:7 mantsy dia milaza fa ry zareo ireo mihitsy aza ny mbola hanatona anao. Maro ireo toetra takina amintsika, fa ity misy anankiray ngeza be dia ny finoan'Andriamanitra fa tsy ny finoanao an'Andriamanitra ihany. Samy hafa zany la foi de Dieu sy la foi en Dieu. Mino fa izy fotoana iaonantsika anazavana an'izany. Ny finoana an'Andriamanitra dia ianao mino ny teniny, fa ny finoan'Andriamanitra dia ianao mibaiko sy miteny amin'ireo zavaboary hita-maso na tsy hita-maso nefa afaka saina izay ao anatin'ny lanitra voalohany, mba hifanaraka sy anaiky ireo planin'Andriamanitra ho azy ireo ireny zavaboary ireny. Romanina 4:7-7. Misy ifandraisany be dia be amin'ilay hoe ny voninahary Jehova miposaka aminao. Loa zany ataovy mifanaraka amin'ny tolombavaka nataonao ao aorianan'ny amen zay tononinao, ny fomba fisainanao, ny gazety, ny télévision sy ny sisa, ny fomba fijerinao, fomba fihetsikao, ny toe-panahinao, ny toe-ponao, fifandraisanao amin'ny fiarahamonina mandritra ny fiainanao andavanandro, na mianatra ianao na miasa ianao na iza toerana misy anao.